Ao anatin'ny sehatra ny fonona kosa no andraisantsika vahiny amin'ny Takariva ity tsy izy akory zany fa ny pasteur Rakotonirina Sohibert komitin'ny taranaka sy ny fianakaviany ao anivon'ny hevitra mandravoangy fivavahana. Miarabanao tompoko tonga sondray amin'ny Takariva ity. Dia faly miaraba anonjaka ary faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny vaovaon'ny Matevy amin'izao arivariva izao. Satria tokoa dia mijoro eto ianao amin'ny komitin'ny taranaka sy ny fianakaviananao io anivon'ny hevitra mandravoangy fivavahana mazava ho azy misy ny hetsika ho karakaraina ato ato. Inona izy io pasteur? Izay indrindra amin'ny alahady zao tahaka amin'ny fanoisan-taona alahady voalohany amin'ny desambra no fotoana natokana ho an'ny fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana eo anivon'ny hevitsika mandravoangy fivavahana. Izay no antony vahinina eto amin'ny plateau-ny Matevy. Manaona ny fizotran'izy io? Ny fizotran'izy io zany dia hiavaka noho izao antony izao. Feno folo taona amin'ity taona ity zany nankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana io 2003-2013. Ny fizotrany moa zany ny maraina dia fotoam-bavaka feno toy ny mahazatra intelo moa mifampivavahana rehefa fandraisana. Fa ny mampiavaka azy kosa amin'izay fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana izay dia hoe hisy ny fiarahan'ny taranaka ny fianakaviana miara-miombom-bavaka mideran'Andriamanitra manolo tena ary manantona ny alitaran'Andriamanitra mihitsy amin'izay fanoloran-tena izay ny marainy ny amin'ny enina ny valo ny folo. Fa ny tolakandro zany ny tena azo lazaina hoe hevitra lehibe tiana hanetanana ny vahoakan'Andriamanitra satria ho averina tahaka an'ilay tamin'ny folo taona lasa mihitsy ny endriky ny fotoana. Ilay fiaraha-mifaly ny taranaka sy fianakaviana zany dia tena hijoro mihitsy ny isa-taranaka, isa-pianakaviana haneho izay talenta men'Andriamanitra azy, mety ho hira, mety ho tsinjery, mety ho fijoroana vavolombelona, fiaraha-mifaly ny fianakaviana rehetrarehetra mihitsy ilay izy. Ny fotoana zany amin'ny alahady ho avy izao eo anivon'ny hevitra mandravoangy fivavahana folo taona ny nisian'ny ataontsika hoe fankalazana izay fetin'ny taranaka izay. Inona ny ataontsika hoe mampiavaka azy raha oharina amin'ny tamin'ny fankalazana ny fahasivy taona ohatra? Ny mampiavaka azy zany le taranaka le fianakaviana moa zany zarazarain'ny asa aman-draharaha, zarazarain'ny toerana misy, mety zarazarain'ny tokantrano ihany koa satria ny taranaka manaraka vato ohatr'izany. Fa io fotoana io zany tena ohatran'ny hoe hivoriana, misy ny avy any ambanivohitra hiakatra, misy ny avy lavitra ho tonga, ny eto an-tanàna ilay vao zarazara raha teo moa ho avy daholo ihany koa. Izay zany tena mampiavaka azy. Dia ny tolakandro ilay hanomboka amin'ny telo koa zany ilay tena mampiavaka azy dia izay ankoatran'ilay fahafanoana sampana isa-taona zany dia ilay isa-pianakaviana mihitsy no hijoro haneho ny fiainan'ny finoan'ny tokantrano sy ny isa-pianakaviana. Io fa dia mazava tsara izay pasteur ity am-pamarana nandresadresakitsika ihany koa dia tsara ihany ny hitondrana fanentanana ho an'ireo ataontsika hoe mpino taranaka eo anivon'ny fiangonana. Izay indrindra tompoko dia miantso ary atsika taranaka sy fianakaviana ny hevitsika andravoangy fivavahana. Fotoana lehibe mba hifankahitana, mba hifampaherezana, mba hanavaozana fanoloran-tena indrindra amin'izay fiarah-mientana amin'ny asan'Andriamanitra io anivon'ny fiangonana io amin'ny alahady io, ka dia mitaona antsika vahoakan'Andriamanitra rehetrarehetra mba hiombom-bavaka, hiombom-pifaliana, hampiorina ny finoantsika any amin'ny fototra dia ny taranaka sy ny fianakaviana. Isorana feno ny komitin'ny taranaka sy ny fianakaviana eo anivon'ny hevitra mandravoangy fivavahana nanaikina sain'ny fampalalama vaoata amin'ity Takariva ity. Misaotranao pasteur. Misaotra indrindra, misaotra antsika rehetrarehetra tompoko.